Inona ary izany atao hoe soatoavina malagasy? Io dia foto-kevitra iorenan'ny fiainam-piarahamonina sy ny toetra maha-malagasy izay mitarika ny fomba fisaina, ny fomba fifandraisana, ny fomba fiainana. Izy ireo dia manome endrika, lanja sy maha-izy azy ny kolontsaina malagasy satria dia miorina amin'ny fifankatiavana sy firaisana, fandriampahalemana sy fihavanana, fahadiovanam-po sy fanajana, fiarovana ny lova sy ny asany razana, fahamarinana ny rariny sy hitsiny. Izay no mahatonga ny malagasy olona miaina amin'ny soatoavina tsy amin'ny lalàna fotsiny ihany. Ny soatoavina izany dia fototra indrindra dia ny fihavanana. Ny fihavanana no ren'ny soatoavina malagasy satria mampiray ny fianakaviana sy ny fiarahamonina, manakana ny ady sy ny tsy fifankahazahoana, mitaky fanajana, fandeferana, fifanampiana, fototry ny rariny sy ny fitsarana araka ny fomba malagasy, ny dina, mifamatotra amin'ny asina sy ny fomban-drazana.